dia mbola matimaty dia efa tsy maty tanteraka dia aleo zany roso amin'izany didy zany tsika sao dia manao ohatra ny tany miseho taty Afrika tamin'ny taona 70 sy 80 manao hoe raha te hijanona fitondrana ianao mandra-pahavatinao dia reto zavatra anankitelo reto tanterahana. Voalohany ampandony vahoakanao, ampahantrao izy ary poteo ny classe moyenne. Classe moyenne zany dia ny intellectuel zany satria ny intellectuel manazava izay mahoaka dia tsy tiany fitondrana zay misy zany amin'izay fotoana zay manko dia classe roa fotsiny sisa misy classe mpitondra sy ny classe noentina. Dia reto oentina reto zay mahantra sy bado dia tsy afaka hieritreritra intsony zany atao hoe chose publique. Ka dia ny mbola misy re zao sody any arinany mba hoe solavitra akory ary zany fotoana zany dia isy ny atao hoe émeute de la faim ohatra nisy tany Afrika sy tany ity, mety koa ny émeute de la pauvreté. Zao efa miseho sady ny zavatra misy momba ny délestage sy ny hoe momba ny énergie ka tsy tokony mba hiandrasana zany hoe hipotra zavatra maro samihafa miseho eto Madagasikara zay vao hiroso amin'ny dinika zay ho atao zany atsika mianakavy. Fa dia zao dia efa tokony mba hiresaka amin'ny ankalafo kely rehetra zany ny fitondrana mba hisin'izay fitondrana ny Madagasikara hiala amin'izao fahantrana lalina misy amin'izao fotoana.